Nahafaly ny mponina tany atoerana nitsidihan'ny Praiministra lefitra Hajo ANDRIANAINARIVELO ny tanànan'ny Besalampy ny 7 jona lasa teo. Efa tao anatin'ny 5 taona tokoa mantsy izao no tsy mba nisy tompona ndraiky mpanjakana tonga nitsidika ity tanàna ity. Tsy nisan'ny mpifidy hoy Andriamatoa Hajo ANDRIANAINARIVELO no tokony hitsidihana ny tanàna iray fa ny fampandrosoana ny faritra rehetra tsy hankanavaka no tokony atao lahara-pahamehana mba hitsinjovana ny fampandrosoan'i Madagasikara ka tsy ho tanteraka izany araka ny nambarana raha toa ka tsy mitsahatra ny miady toerana ireo mpanao politika. Ka ho an'ny olona zany dia any amin'izay tsy avery plasy azy ihany no andanany azy satria any no be mpifidy. Ny antsika dia izay ampandrosoana ny Madagasikara no mahamaika ary tsy afaka mandroso miaraka isika, tsy afaka misy an'izany fampihavana-pirenena azo everiny zany eto amin'ity firenena ity raha tsy mahita ny anjara masoandro ny daholo ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Resaky ny mpanao politika fotsiny no hoe atao ny fampihavana-pirenena, ataony zao sy ny zao raha manam-potoana ho laniana isika amin'ny ady hevitra dia ady hevitra hampandrosoana ny tolofaritra misy antsika itony ny tokony ho laniana fa ny mpanao politika tsy havana mihitsy satria miady plasy fotsiny. Asa-pampandrosoana maro no njerena akaiky nandritra izany diany izany ka isany amin'ireo ny fanamboarana ny lalana izay mampitaraina ny maro, ny lycée izay antoky ny fampandrosoana hoy ny Praiministra lefitra, ny lapan'ny tanàna izay novatsiana vola mitetina 50 tapitrisa ariary ary indrindra ny hôpitaly any an-toerana.